Midina teny amin'ny bazary ny avy eo anivony fitaliavam-paritry ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifagna atao anatin'ny faritra Diana ny marena teo. Amin'izao fotoana ankatoko ny fety izao mantsy dia matetika isehoan'ny fanararaotana ataon'ireo mpivarotra amin'ny resaka vidin'entana, eo ihany koa ny kalitaon'ny entana izay tsy mifagnaraka amin'ny tokony ho izy nefa alafon'izy ireo ihany. Noho izany dia nagnaramaso ny avy eo anivony sampandrara misana izany nijery sy nitondra fagnazavagna ho an'ireo izay mbola minia tsy mametraka ny vidin'ny entana ho hitan'ny mpanjifa. Nanaramaso ihany koa ny amin'ireo entana sao dia misy efa lany daty. Amin'izao ankatoko ny fetin'ny faran'ny taona izao dia nidina teny an-tsena ny mpiara-miasa atao amin'ny fampiboaboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana ty amin'ny faritra Diana. Izany fidinana izany dia tsy natao teto an-tampon-tanàna Antsiranana irery ihany fa natao any amin'ireo distrika izay atao anatin'ny faritra Diana koa mba hijerena ny vidin'entana sy ny fiparitany entana eny an-tsena. Raha jerena moa amin'izao ankatoko ny faran'ny taona izao dia maro ny olona mamparitaka ny entana lany daty na ny entana simba eny amin'ireny tsena ireny satria marobe ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ka amin'izao no anaparitany olona sasasasany izay manao ny zavatra tsy mety. Ka rehefa nanao ny fidinana teny izay nijeran'izany fiparitany izany entana izany dia hita fa ny entana izay miparitaka teny an-tsena jerevanay teo dia entana ara-dalàna avokoa ary ny rahana nijery tamin'ireo na mpivarotra na ireo mpividy izany entana izany ary misy ihany koa ny toromarika maromaro izay napetsakinay tamin'ireo mpanjifa mba hijery ny entana izay ho jifainy zareo amin'ity vanim-potoana ty hoe mba mijery ny entana hoe mba entana tena azo hohanina ny entana tokony ho jifainy tsirairay. Raha mikasika ny vidin'entana ihany koa amin'izao ankatoko ny fety izao dia hita fa eo ihany ny vidin'entana mbola tsy dia tena nahitana fiovany raha ohatra ka hijery antsika hoe vidina hoe eo amin'ny siramamy dia manodidina eo amin'ny 4800 ny kilo, ny menaka 6800, ny lafarina 3500 ny kilo ary ny vary kosa dia misy karazany. Misy ny vary gasy izay nafarana avy any Mampikony, Bealanana dia manodidina eo amin'ny 700 ariary a 1000 ny kapoaka amin'izao fotoana izao. Fa misy ny vary izay manodidina any amin'ny 1200 ariary a 1300 ariary ny kapoaka, izany hoe 6000 à 6500 francs ny kapoaka, izany hoe riz de luxe ny anaran'ireny. Ao anatin'izany ny Madame Rose. Ireny zany vary reny dia tsongaina hoe vary efa voatokana ho anatin'izany riz de luxe zany ka ny prix na amin'ny andavanandro dia manodidina eo foana zany io prix io. Mikasika ny tahiry kosa dia eto nijerevanay izany tahiry zany tany amin'ireny grossiste rehetra sy ireo mpantsinjara entana fa ny tahiry izay misy amintsika zao dia avitahantsika miatrika ny fetin'ny Noël sy ny fetiny faran'ny taona. Ankoatra ny fanaramaso ny kalitaon'ny entana sy ny vidin'entana izay lafo eny bazary eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana sy amin'ny faritra Diana dia nagnentana ireo mpivarotra sy ny mpanjifa ihany koa manoloana ny fihetsika tokony atao raha sanatria tojo ny fagnararaotana izay ihany koa ny taliam-paritry ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifagna atao anatin'ny faritra Diana. Eto moa izahay dia manentana antsika rehetra, manentana antsika mpivarotra mba tsy hanararaotra amin'izao ankatoko ny fety izao satria amin'izao antsika no manararaotra an'ireo mpividy entana mampiakatra ny vidiny entana amin'ny tsisy antony. Ka aoka re ny fanararaotana ho an'ireo mpanjifa ireo fa raha ohatra ka hoe misy zavatra hoe hitanareo izay tsy mety koa any amin'ny olona hividiananareo entana any amin'ny tsy fantako hoe any amin'ny importateur na hoe any amin'ny faritra hafa dia mampilaza ty aminay fa iarahantsika mijery hoe inona ny atao mba hampidina an'izany vidin'entana zany mba ahafahan'ireo mpanjifa manjifa ny entana amin'ny vidiny mirary.
eto koa dia mitodika amintsika mpanjifa koa za tsy kely lalana ny ratsy alohany andeha hividy zavatra dia jerevo tsara ny zavatra vidinareo tsoa misy zavatra lany daty na misy zavatra hoe tsy lany daty fa simba alohany hividy dia verifio tsara raha ohatra koa ka misy ny mpivarotra manararaotra anareo amin'ny antony tsisy dikany dia azonareo atao no manatona anay fa iarahantsika atao mijery an'izany situation